Heverin'Atoa Alain Andriamiseza fa ny fanarenana ifotony no hamahana ny olana sy tsy verimberenan'ny krizy samihafa misy eto amin'ny firenena. Notsindrian'ity filohan'ny antoko MCDM ity fa dia antoky ny fifidianana tsy mitanila ihany koa ny fanatanterahina io fanarenana ifotony io. Andao enotsika izay fa nokevin' Tsy ampiovan'ininy eto amin'ny firenena ny fametrahana Praiministra ny marimaritra iraisana hoy Alain Andriamiseza filohan'ny antoko MCDM. Namaran'ny mpanao politika ity fa tsy ny fanaovana fifidianana maimaika ny vahaolana fa ny fanatanterahina ny fanarenana ifotony. Veriko fa zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy miova tamin'ny efa nieritreretina ihany ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia hoe akoro politika moa zany ny avian'ilay Praiministra sa avany amin'ireo izay manana ny majorité ao anatin'ny antemera izay noatra tsy mazava tamin'ilay tsara kanefa tsy aminay izay tsy dia zava-dehibe loatra satria ny asa ataony amin'izao fotoana izao dia manamafy ny firaisankina ho an'ny fanorenana ifotony sy ho an'ny fampiavahana firenena ary manoantso avy izay amin'ireo ankola africain rehetra izay vonina amin'izany ary mieritreritra fa tsy tokony atao tandraritra na rahampirena natao akamaizany atao mameka fotsiny ny fifidianana mba andehanantsika mandeha makany amin'ny teny hoe fanarena pirenena tena izy zay zany no tanjona reveriko fa tokony andray anjara amin'izay daholo ny rehetra ary ny fanampin'izay farany dia hoe ny fiandrana pirenena dia tokony tandovantsika hatranona dia tsy maintsy mifandray amin'ireo firenena vahiny atsika fa everiko fa nisan'ny zava-dehibe ny fahalovatenantsika izay mbola tsy tena tanteraka ka ho voravoraina ho tsisy tsony mihitsy efa amintsika fa amin'izao taona mazava sy manomboka atsapahan'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy mandray andraikitra ny tantaran'ny malagasy tsirairay avy araka izany tsy manamafy ny tokony rosona amin'ny fanarenana ifotony ny antoko MCDM fanarenana izay iverin'izy ireo fa antoka isy ny fifidianana ampilaminana.